mafy amin'Andriamanitra mba zay asoany ty fireneny ty no jerevantsika ary zay sitrapony no tanteraka fa ho candidat ao amin'ny fahavalo ambe folo sy roa arivo amin'ny fifidianana manaraka zay président ny république zay resaka mandeha etsero sy zay resaka tsaotsao sy resaka fampitahorana tsy ampiemitra atsika zany ko na inona hitranga dia horaisiko atanin-droa ary horaisiko ampanajana zay fanambarana nataon'ny tiako Madagasikara sy lotenan'ny secrétaire général zay ary indrindrindrindra eto anatrehan'ny vatoko zay be ny tanàna Tanarivo sy solombava-bahoaka ary kioma reo mpiara-miasa amin'ny rehetra dia manamafy aho fa tsy ananakoavana mihitsy ary ataoko arak'izay tena fahaizana amin'ny tantana azy ty fireneny ty manana traikefa afolo eny lavitra noho ny tamin'ny taloha ankehitriny ary sa manamafy aminareo aho fa ny relation fifandraisako amindreo firenena ny velany dia tena ao tsara daholo raikitra ho tantara eto amin'ity fireneny ty ny tantaram-pirenena tantarany fiainako za manokana tantaranay menakavy ary ho hitatsika tsy ho ela hoe inona marina antranga tsy mbola nisy olona na iray ary zay niady hevitra tamiko na vazaha io na gasy ka nampihemitra na resa na koa natao amin'ny tsindry azo lely na ny fampitahorana nataon'izy ireo fa tena nijoro mihitsy aho hoe ny maha-malagasy aloha ny ampoa malagasy tena nijoro mihitsy aho hoe ahoana nanarenanaingana n'ity fireneny ity tamin'izany indrindra na zahoantsika niarika rena na tratra 7 isan-jato ny fitombony